raha ho an'ny section Antananarivo renivohitra ihany koa dia niditra tamin'ny dingan'ny manasa dalana ihany koa ny fifananana tamin'izao farany herinandro izao. 20 taona tiorina iverina nalagoavana izay nanamarika ny tontolon'ny baolina lavalava tao anatin'ny 100 taona fihaonana eo amin'ny JST Anambotrana sy ny Stade Olympique de Lemirna ireo tafavoaka tao aorian'ny manasa dalana izay nitotsaina omaly tolakandro tetsy ny kianjan'ny Malakamy. Noporofon'ny mena valahana ny fahaizan'ny fe ilay 10 minitra farany nampalaza azy fahiny nandritra ny lalao manasa dalana izay nikatrohany tamin'ny ISA 17 manao akanjo mavo amin'ny sary omaly tolakandro tetsy Malakamy. Resin'ny Stade Olympique de Lemirna tamin'ny isa 420 ISA 17 teo amin'ny fizarapotona voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 10 ny stady. Baolina nentanana no tokon'izy ireo 10 raha hors-jeu tokana kosa no voatsara ny ISA 17 ka ny tokony 3. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanindry mafy ny ISA 17 ary izy ireo no nitarika inisa teny amin'ny Solerabe hatrany amin'ny 5 minitra ny lalaovana. Ilay 10 minitra farany no nampisehon'ny stade ny fahaizany nandresiny fifaninana aminy amina lalao-goavana toy itony. Tanteraka tokoa teto ilay teny malaza fahiny hoe 10 minitra ny stady. Tsy nivoana tamin'ny tombatomba rehetra ihany koa ny lalao manasa dalana faharoa fa dia tafita amin'ny lalao famaranana ihany koa ny Vera Rouge Jeunesse Sportive Tananariven'ny Dambondrona rehefa nandresy ny ATI Ivandry tamin'ny isa 5-13. Reto manao akanjo mavo amin'ny sary reto ry zareo Avetsy Ivandry. Mety misy formação dia dia ni aty anana aty alohanana tsara dia lasany le May Ambondrona io ilay fitenin'ny mpilalotranay ny fahiny ihany koa rehefa mitady ho tojo faharesena ry zareo Ambondrona any amin'ny mitra farany tsy iravan'ny lalao. Fanafihana totoafiny dikan'izay fahamaizana izay nampisehon'ny mpilalao andremy tokoa izay omaly tetsy Malakamy. Taoriany ny Anjomara famantarana fa tapitra ny lalao vao tafavoaka ny JSTA tamin'ny alalan'ny fitsarana hors-jeu nanoloana ny Aintso. Efa taona izay nitantana Constable ary nanova zavatra betsaka teo amin'ny sehatry ny fitantanana ny club raha teo amin'ny resaka sehatry ny fotsiny. Zany vokatra asiko dia ny fitantanana izay mirindra manomboka ny ara teknika hatrany amin'ny resaka fitantanana ankapobeny zany. Ka izao vokatra ataoko fa mahavelom-bolo mipenaka anay stade raha ohatra mety amin'izany eo amin'ny tantarany eo amin'ny top 14 ny tanjany zany. Manao ahoana zany ny etrehana n'ilay lalao famaranana misy hetsika manokana ve karakarainareo mpitantana fanomanana indrindrindrindra. Hetsika manokana tsy maintsy misy foana satria lalao famaranana zany lalao zava-dehibe zany. Isy hetsika manokana ataon'ny stade indrindra angamba fanomanana ny ara-tsaina satria mazamazana io famaranana io. Izay moa zao dia anomana ihany satria amin'ny anomana ny vandro teo dia afa vonona mihitsy izay fa
ohatra ny indrikely ohatra ny tsy nahavahany ali satria ny entraînement dia tena trop be loatra ka amin'ny fiverena amin'ny stade zay dia anapatra ny tena baolina zay hoe zany hoe 10 minutes ny stade may ambondrona ary tsy maintsy atao anay zay aresena anazy zay tsy anaiko tsy tamoramora fotsiny finale ohatra an'izao zay championnat tsy resy ny zamba zay match amical na resy stade anay fa raha ohatra hoe match championnat tsy maintsy anay stade inona ny tsy azonao rasana mompiasika ny tena hitan'ny maître Rémy hoe tsy tadidinao tamin'ny fihaonana tamin'ny ambondrona stade zany tamin'ny salance le pays zao zay tena hitako fa tena nanao izarina risy anay izy tamin'izay tamin'ny 94 zao zay nanao finale tamin'ny stade dia resina ara-dalàna mihitsy izy ary tena tsisy hoe 13-9 naresenay anazy tamin'izay andro 94 ka ny amin'izao zay aloha zay dia fa nomana zay tsy hoe anambambany azy natakany zany fa aloha ny jely azy 20 taona ty aorina anamarika ty taom-pilalaovana 2024 ity eo amin'ny section Antananarivo renivohitra ny fiverenana izany stade tsy ambondrina zany eo amin'ny lalao famaranana